dia tononao amintsika mianakavy tsy hakanavaka hatrany hatranyindray a ny fitahian'andriamanitra ny fanasoavana tsy takatry ny saina ary anaraka anao anie izany fahatsaran'andriamanitra zany eny ianao izay manaraka sy mijerindray ny fandaharana fiainam-bavao a eto amin'ny MCTV pasteur Tojorana Varomana no miaraka aminao akasitrahako hatrany ianao manaraka tsy tapaka ary mizara ho antsika izay mijery ao amin'ny réseaux sociaux a misaotra anao mizara aminamanao sy ny groupe fantatra ao a ny amin'izao afatra izao 10 minitra monjaka nefa 10 minitra hitondra famonjem-panahy 10 minitra amelona indray ny fanantenana ary mihitsy aza moa ny afatra ampitoray ny fanahy masina androany hoe fiainana tsy misy fahadisom-panantenana zany ny fiainanao amin'Andriamanitra rehefa raisinao le fiainan-bavao amin'i Jesosy fiainana tsy mampanenina io raha mampanenina io a dia mety efa nanenina izay hoe aleo mitady zavatra hafa fa ohatra ny hafahafa be marina misy ny mpanenjika misy ny sehatra misy ny piorakoraka hoe reny le mpivavaka ohatr'izao fa fiainana tsy mampanenina le fiainan-bavao ary fiainana misy fanantenana ary le fanantenana io azy dia avaozin'Andriamanitra isan'andro jereo efa ny fiainan'olona amin'izao fotoana izao ireo olona mety nahanam-be hatramin'izay ireo olona nieritreritra tsy nahanan-java-mahory hatramin'izay misy zavatra manomboka mandisy fanantenana anazy ataon'ny mpiara-miasa ataon'ny fianakaviany manomboka tsy araka ny eritreretiny ny fidiram-bola ny fiodin'ny orinasa dia ao manomboka mieketraka lasa mirona ny amina fisotroana sy fidoroana zava-mahadomelona fa ny fiainanao amin'i Kristy dia fiainana mahavelom-panantenana tompoko mba ho raisinao anie zany androany a ivavaka tsika ray tsara indrindra mivavaka aminaran'i Jesosy mba ho marina amin'ny tsiraray avy indray ny afatra androany samy amelanao Jesosy hiasa sy hanjaka amin'ny fiainana tsiraray avy dia atsapany le fiainana tsy mety diso fanantenana le fiainana tsy mampanenina le fiainana tsara fiafara amin'ny anaranao Jesosy amen ovakitsika ny tenin'Andriamanitra zay tsisy oviana aminao Jeremia 7:20 dia hoy ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jeremia 7:20 fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany Andriamanitra zany dia manome fanantenana ho an'ny olona anankiray izay manaiky andeha araka ny tagidalana sy ny fomba fiheviny inona moa ny fihevitr'Andriamanitra dia ny amonjena ny fanahin'ny olona rehetra ny olona rehetra mba hibebaka ino ny asa-pamonjena vita an'i Jesosy teo Kalvari ary amin'izay fotoana izay anomboka hiboboka ao anatintsika le fiainan-bavao dia fiainana tsy misy fahadisom-panantenana io tsaroako tamin'ny fandarantsika tany alohaloha tany ny resaka ny amin'ny Zakaiosy izay tena nandany fotoana maro nanangona nangarona amin'ny paosiny olona mihitsy raha zay ny ilazana azy satria izy mihitsy no niteny hoe raha misy fananan'olona nalaiko tamin'ny tsy fahamarinana ry havanao tamin'ny fotoana anankiray nefany tsy nisy nanenenana ny nizara nanonitra avy efatra eny aza izay nalainy tamin'ny pitaka satria le fiainan-bavao amin'Andriamanitra tsy misy nenina le fiainanao amin'ny Kristy tsy mandiso fanantenana betsaka angamany amintsika manaraka an'izao afatra izao diso fanantenana ianao satria napetrapetraky ny olona ho alainy vady ianao efa naseho amin'ny tamin'ny alalan'ny sary tamin'ny telefona ity le peratra omeko anao nefa le izy sarina mboamboarina sy nindramina daholo misy diso fanantenana hoe za tsy te herika lehilahy tsony ozy ny vehivavy fa mamitaka ny lehilahy ozy indray ny sasany za tsy te herika mpiara-miasa tsony fa nahodiny ny orinasako feno zavatra mandiso fanantenana eto amin'ny fiainan'ny tany fa ny fiainan-bavao ao amin'i Jesosy fiainana tsy mandiso fanantenana avelao ny za maiky aminao hoe zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Timoty 2:4 amin'izao fotoana izao ny apôstôly Paoly no nilaza n'ity teny ity eritreretinao anie ravany hoe efa akaiky vonoina izy efa akaiky ho tapahan-doha eny avela amin'ny tanàna izy tokony olona malahelo be mihitsy zany ka ny tena hoe Andriamanitra naninona ary any nanompo anao zao ve ny fiavaran'le mivavaka fa zao no fanambarany Timoty 2:4 dia ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zao no ambaran'ny baiboly zay noko fampahery anao fa zaho izy dia efa atolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako zany hoe efa akaiky zany fotoana fatesana efa niady tsara aho natateraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aho dia hoy ny toyany hatr'izao dia tehirizonao ny satro-boninahitra ny fahamarinana olona nanana fanantenana izy fa raha ho tapitra amin'ny fiainan'izay folo ohatra eto tany dia tehirizonao azy any amin'ilay fiainana tsy voafetra any amin'ilay fiainana tsara lavitra ny satro-boninahitra ny fahamarinana ary tsy ho ahy ihany ozy izy toy izy antsika izay omeny tompo tsara marina ho amin'ny andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehoany koa olona nanana fanantenana zany
olona tsy nanenina ary tsy nanaritoky ary tsy nataony zava-mampatahotra le sabatra anapaka ny lohany satria feno fanantenana ao anatiny. Ianao ngamba manaraka ny zoafatrao hoe tsy sabatra kosa manantanina ny fiainanao hoe tsy basy natafondro ahoana ianao ny anaiko ho very fanantenana inoy fa Jesosy Kristy le manome fiainam-bavao ary fiainana tsy misy fahadisom-panantenana, fiainana tsy hanenenana. Nisy fanapa-kevitra marobe zao hoe mety efa andraisinao taloha dia hoy ianao hoe nanenina ninana n'le sakafo fa narary ny kiboko, nanenina niaraka tamin'le olona fa mifitahany, nanenina nandeha tany fa tsy takory le olona, fa ny fanapa-kevitra tsy hanenenanao dia ianao ampandrosan'i Jesosy Kristy le fiainam-bavao, tsy hanenina mandrakizay ianao. Vonona ve ianao? Ivavakitsika. Raha io misaotra betsaka anao afaka nitory zany afatra zany fa ny fiainanao aminao fiainana tsy misy nenina, fiainana tsy misy fatiantoka, fiainana tsy misy fahadisom-panantenana. Nizaniza mety noketrahan'ny fiainana, mety disy fanantenana no nataon'ny olona no ny fionany aminao kosa Jesosy androany ho velona ny fanantenany. Amen. Pasteur Tojo Ranavaromana anao no niaraka taminao. Misaotra anao mizara ho antsika nijery tamin'ny réseaux sociaux zarao amin'ny groupe 10 fantatrao zao mba ho velona ny fanantenan'ny olona zay mandray an' Jesosy. Lasa anao hoe tsy arisy voavinao tahin'Andriamanitra tompoko.